Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Fandarana manokana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 am'zato teboka 2 sy ny radio fifoazam-pana 2 am'zato teboka 1 ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora alina izay anasana antsika rehetra tsy hakanavaka fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana. Koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora alina. Iarahanao amin'ny mpaminany Jehova mama Damour sy ireo apôstôly mpiara-miasa aminy. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Ahitany tavan'Andriamanitra mihitsy ianao androany. Ho hitanao zany Jesosy tianao zany. Fa raha fahakeliny izy aniraka ny anjeliny ilaza aminao hoe Joanina tiako ianao. Iza koa Bodelia tiako ianao. Marina tiako ianao. Misy any koa any amin'ny lehilahy hoe Jesosy no tianao. Raha ohatra ka marina zany hoe tiako izy koa tia ahy. Zay rehefa antsika ary ao amin'ny Matthieu 9:5. Manatsara mihitsy ianao fa ny tenin'Andriamanitra dia aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Na iza marary eto na marary maso ianao ka manao solomaso, esotsoro misy aloha solomasonao anatin'ny fianona ny tenin'Andriamanitra. Fa raha manampinono ianao dia ho sitrana io masonao io. Na iza manana aretina eto androany ao anatin'ny fianonao ny tenin'Andriamanitra ity dia ho sitrany ny aretinao rehetra. Halleluja. Iza ny mino ny fahagagana ataon'Andriamanitra tanteraka eto zany androany. Amen. Tanteraka eto zany androany. Izay marary manana finoana ray sara ny tenin'Andriamanitra. Fa izy efa nilaza fa ny teniny dia aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra ary nandefa ny teniny izy mba hasitrana azy. Nanina hoy ny teniny nalefany mba hasitrana azy. Nandefa ny teniny izy androany mba hasitrana anao. Misy fanan'olona be dia be velona eto. Misy fanan'olona be dia be irehetra eto. Isy fanan'olona hotahina eto amin'ity androany ity. Isy olona marary ho sitrana eto amin'ity toerana ity. Ary raha marary anao dia sahy misy mijoro hoe sitrana zany. Halleluja. Mihinan'izany ve ianao? Mihinan'izany ve ianao? Fa andefa ny teniny tokoa Jesosy androany mba hasitrana anao. Mihinan'izany ve ianao? Ndao ary ovakisika ny tenin'ny Tompo, tenin'Andriamanitra. Matthieu 9:5. Matthieu 9:5. Zay tsy manana baiboly dia za mijerenao tsara. Dia sokafo tsara ny sofinao enonao tsara zay lazaiko. Matthieu 9:5. Iarahantsika mamaky ny soramandry isa 2 manao hoe nahasitrana Jesosy ny mpanompon'ilay kapiteny. Ny nahasitrana Jesosy ny mpanompon'ilay kapiteny. Mpanompon'ilay kapiteny eto no sitranin'izy. Sitranin Jesosy. Andao ary enontsika ny tantara hoe marina tokoa ve fa nandefa ny teniny tokoa izy anasitrana anao. Marina tokoa ve fa ho tanteraka eto zany zavatra zany androany. Tena marina ve zany? Mino an'izany ve ianao fa ho tanteraka eto zany teny zany. Ndao ro vakisika io. Ny nanasitrana Jesosy ny mpanompon'ilay kapiteny. Mpanompon'ilay kapiteny teto no nisitranin Jesosy fa sy ilay kapiteny.
dia sokafy sara ny sofinao zaho nijerenao hovakina ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anjiny fahadimy manao hoe amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra velona manao hoe ary noho ny tonga tao Kapernao Jesosy dia nisy kapiteny anankiray nankao aminy ka nitaraina taminy nanao hoe tompoko ny ankizilahyko nandry ao an-trano marary ny paralesisy ka mijaly loatra dia hoy Jesosy taminy ho avy aho asitrana azy fa namaly ilay kapiteny ka nanao hoe tompoko tsy mendrika hijiranao ao ambanin'ny tafitranoko aho fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko fa izaho mba lehilahy manan-dehibe ihany ka manana miaramila izay feheziko ary hoy izaho amin'ny anankiray mandeha dia mandeha izy ary amin'ny anankiray koa avy dia avy izy ary amin'ny andevolaiko ataovy izao dia manao izy ary no nare izany Jesosy dia gaga ka niteny tamin'izay nanaraka azy hoe lazaiko aminareo marina tokoa fa tsy mbola nahita finoana lehibe toy izany aho na dia tamin'ny Israely ary lazaiko aminareo fa maro avy any antsinanany sy avy any anyrefany no tonga hipetraka hiara-minana amin'ny Abrahama sy Isaka ary Jakoba any amin'ny fanjakany lanitra fa ny zanaky ny fanjakana dia ariana any amin'ny maizina any ivelany any no isy ny fitomanina sy ny fikotroanify ary Jesosy niteny tamin'ilay kapiteny hoe mandehany tonga avy aminao araka ninonao dia sitrana tamin'izany ora izany ilay ankizilahy. Amen. Halleluja. Nandefa ny teninizy mba asitrana azy so ny tantaranisy teto sendra nandeha tamin'ny Kapernao Jesosy nanampony ninona nisy kapiteny taloha farany ambony ohatrany hoe general teo amin'ny miaramila zany fa sy nisy zany general zany fa kapiteny farany ambony olona manambonahitra io manany maizy azy fa nanankizilahy izy tany an-trano marary ny paralesisany marary teo ambony fandriana tsy mahesika manina tsara hoe marary tsy mahesika eo am-pandriana eno io tsara marary tsy mahesika eo am-pandriana tsy afaka mitsangana tsy afaka maninona fa raha mipetraka aza dia fa anany tratra ny paralesisa tsy mahesika eo am-pandriana mpanompony ty kapiteny ty fa rehefa nandalo tao Kapernao Jesosy teo zao na rehefa nahita anazy ilay kapiteny dia eny akoho ka teo anatrehany dia nangataka taminy Jesosy io raha mety ianao dia nasitrana n'ilay ankizilahiko izay marary tratra ny paralesisa marary eny an-trano dia hoy ny tompo andao ary fa ndeha ho any an-tranonareo dia hoy ilay kapiteny tsy mendrika hijiranao ambany tafitranoko fa mitenena ihany dia ho sitrana izy. Halleluja. Halleluja. Hoana ny tenen'ilay kapiteny mitenena ihany dia ho sitrana izy sy mendrika hijiranao ambany tafitranoko fa mitenena ihany dia ho sitrana izy. Riava malala zao izy ilay kapiteny manana miaramila feheziko rehefa miteny amin'ny miaramila anankiray ndana mandeha mentsena zao ny fijinao dia ataony zany tana mandeha manasa lamba dia ataony zany tana mankery dia ataony zany ary izay rehetra amin'ny miaramila feheziko izay rehetra nirahako azy dia vitany ansakany sy andavany ary miteny amin'ny andevolako ataovy zao dia ataony zany dia vitany fa mihoatra n'izany ny teninao. Halleluja. Mihoatra n'izany ny fahefan'ny teninao Jesosy mitenena ihany ianao dia ho sitrana izy fa sy mendrika hidirana ambany tafitranoko. Halleluja. Izany mihinana zany za milaza aminao fa hisokatra masom-pananao io ahitan'izay le amin'izay an'andro any hitanao zany voninahitra Andriamanitra seho amin'ny fiainanao zany. Halleluja. Halleluja. Hitanao zany voninahitra Andriamanitra iseho amin'ny fiainanao zany satria entanao tonga aminao ny tenin'Andriamanitra nandefa ny teniny izy androany mba asitrana anao iza no sitranina amin'ny lalan'ny tsy tenin'Andriamanitra ty tonga avy aminao araka n'izay niriny fonao
tonga avy aminaraka an'izay inonao. Isy olona maro eto androany anehoany Jesosy fitiavana. Isy olona maro eto men'Andriamanitra raha hery avy any an-danitra. Isy hery avy any an-danitra ho tonga aminao androany hanokatra ny masom-pananao. Ho hitanao zany Andriamanitra ny olo voninany aminao zany. Amin'tsy androany tsy hatanterahany zany nandefa ny teniny izy mba hasitrana anazy. Halleluja. Fantany nampetraka ilay kapiteny nangataka tamin'i Jesosy tsy menaka hijereo ambany tafitrano kokory aho fa zao fotsiny mitenena ihany dia ho sitrany ankizy lako. Ry havana ola tratra ny paralysy zany, ola tsy mahay mandeha zany sady tsy mipetraka fa mitenena ihany fa manana miaramila fezy koa zay nirako azy dia vitany. Irako mankery izy, nirako mankasy izy, vitany daholo zay nirako azy. Fa mihoatra lavitra noho izany ny finokony teninao. Mihoatra lavitra noho izany. Zany hoe mihoatra lavitra ny fahefany miaramila sy ny fahavitany miaramila ny baiko azony ny fahefany teniny Jesosy izay torina aminao eto amin'ity toerana ity androany. Halleluja. Iza mino an'izany, mihoatra an'izany. Na inona olana ao anatin'ny tokantranonao aza mihevitra an'izany sonanao ampy anao tsy tenin'Andriamanitra androany ity. Iza vonina andresany ilay finon'ilay kapiteny. Iza vonina andresany ilay finon'ny kapiteny. Fa hoe Jesosy tsy mbola nahita finoana tahaka an'izany na dia tamin'ny Israely azy. Na dia tamin'ny Israely azy tsy mbola nahita finoana tahaka an'izany hoe mitenena ihany. Fa zaho manana miaramila feheziko. Rehefa teneniko izy ataovy zao dia ataony zany. Fa mihoatra an'izany ny tenao. Fa rehefa mitenena Jesosy dia tanteraka izay lazainao. Rehefa mitenena sitrana ny ankizy lako dia ho sitrana izy. Dia hoe Jesosy tonga avy aminaraka an'izay inonao niaraka tamin'izay dia sitrana ilay ankizy lahy tany an-trano. Halleluja. Eto anao zao amin'izao fotoana zao, inona mba eritreritrao? Mandiniha tsara aloha. Inona zao mba eritreritrao? Io olana kelinao io ve? Io fahanalana BPC iny ve? Dia miahiahy hoe sao dia sy afaka. Inona zao ny olananao io? Aretina ve? Sa inona ny olanao? Ny tenin'Andriamanitra androany hanasitrana anao. Tenin'Andriamanitra androany nasitrana anao. Jiny io tsara fa ao amin'i Jesosy misy an'izany hoe zaho olona nianatra be dia najanaja tena. Zaho olona manan-karena dia tsy mahazo mipetraka amin'ny tany. Zaho olona ohatry zao fa ity kapiteny ity na dia farany ambony amin'ny miaramila azy izy nikohoka teo anatrehan'i Jesosy. Teto zany dia teny nalefan'i Jesosy hoe tonga avy anoaraka an'izay inonao. Na inona olanao te ho afaka ve anao, te ho sitrana ve anao, te hita vaolana ve anao, te ho sitrana ve anao. Inona ny olana? Ny tenin'Andriamanitra androany dia milaza. Eto anao mivavaka fa ny tenin'Andriamanitra zay enao eto dia mivantana ny antokantranonao any. Inona ny olana any? Inona ny olana fivarotana any amin'ny tsena rehetrarehetra? Inona ny olana ao antokantranonao? Mino ve anao fa afaka manasitrana ny tokantranonao Jesosy? Mino ve anao fa afaka mamaha olona tokantranonao Jesosy? Inonao ve zany? Manao finoana matanjaka any amin'izany ve anao? Halleluja. Manao finoana matanjaka any amin'izany ve anao? Mety maetrehitra anao hoe za tanora ahoana no aviko. Ahoana tokoa no avinao? Eto ny tompo dia ahoana? Eto zany ny tompo dia ahoana no avinao io? Nandefa ny teniny izy androany. Ametraka no avinao aminy sasa ametraka. Raha ametraka dia mino ve fa manomboka androany dia isy zavatra avy any ambany, fiainana avy any ambany ny sandatra ambony. Iza mino izany? Fiainana avy any ambany ny sandatra ambony. Tsy tenin'Andriamanitra ity sangisangy. Azo tahaka ny fiainanao isaka sabata fa sady voaloham-bolona ny sabata androany ary tsy tenin'Andriamanitra ity. Jesosy tompo misy nanazava tamiko hoe zao no lazainao fa misy olona ho tahiko ao, misy olona omeko fahazava-sainao, misy olona omeko fahaizanao, misy olona tahiko ny fanany, misy olona omeko era ao, misy olona tahiko ara-bola ao, alamiko ny tokantrano, hosotaniko ny aretina, misy olona anehako ny voninahiko rehetra
zany Jesosy nanome teny. Zao tsara ny lazainy. Ity ten'Andriamanitra ity no lazainao fa misy olona tsiko aneoko ny voninahiko ao. Misy olona tsiko aneoko ny herin'ny faratabony misy ao. Misy olona tsiko tahina ao. Misy fanany olona tsiko afana ao. Misy olona marary tsiko sitrana ao. Misy tokatrano korotana tsiko alamina ao. Hallelujah. Misy olona tiany Jesosy ho afana mitebotebo sy tahotra. Misy olona tiany Jesosy ho sokafana fidiram-bolana. Misy olona tiany Jesosy homena fahasalamana. Alamina tokatrano, ny momba azy rehetra ho alamina daholo. Ahoana ny hevitra ho ary amin'ny tsy androantsisy. Tsy ten'Andriamanitra ity tsy mandehandeha ho azy. Tsy mandehandeha ho azy ten'Andriamanitra fa hisy fiantraikany aminao. Hisy fiantraikany aminao. Zao ny tenin'ilay kapiteny, tsy mendrika hijirinao ambany tafitrano koa. Fa mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Mitenena ihany dia ho sitrana ny ankizilahiko. Ry havana, falo ny tompo, tsy mbola nahita finoana tahaka an'izany tamin'ny Israely. Fa maro ny olona avy any an-tsinana sy avy any andrefana hiara-hinana amin'ny Abrahama, Isaka, Jakoba ao amin'ny fanjakany lanitra. Fa ny zanaky ny fahaverezana kosa ho any amin'ny aizina, any isotomany azy fikotroana. Ny finoana. Ny finoana. Mino ny Jesosy venao. Mino ny heriny venao. Mino ny fahefany venao. Ino anao ve zany? Tena mino an'izany marina venao. Zao ary lazaiko aminao io. Aza miasa saina amin'ny olonanao intsony. Fefa raisin'ny Jesosy an-tanany zany. Amen. Halleluja. Antanio aloha namanao. Ianao ve manana finoana fa izy fiovanana ny tokatrano any? Ianao ve manana finoana fa ho afaka mijalinao? Hery ny fijoroana sala amin'ny Sadraka, Mesaka, Abednego io. Hery ny fijoroana sala amin'ny Mordecai io. Isy hery avy any an-danitra mihitsy ilasaka amin'ny olona siraray avy ho tonga avy aminao araka izay iriny fonao zany. Amen. Tonga avy aminao araka izay iriny fonao zany. Isy hery avy any an-danitra misy ilasaka amin'ilay olona. Io hery tonga dia hanafaka hoe izay rehetra sy ilain'Andriamanitra amin'ity olona ity tonga dia levona daholo. Izay rehetra sy lambola tenin'Andriamanitra tonga dia hongotana avokoa zany. Amen. Izay rehetra sy nambola ny tanin'Andriamanitra eo amin'ny vatantenanao, eo amin'ny fiainanao tonga dia miongotra daholo androany. Fa ny tenin'Andriamanitra aina ho an'izay mahazo azy. Satria ao anatin'ny fiainana tenin'Andriamanitra mahazo aina mihitsy ianao. Izo zao masapy tena mahazo aina mihitsy anaty fiainana. Aina ho an'izay mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Noho izany ny aretina rehetra sy izy anam-pahefana eto amin'ny tsy androantsika. Halleluja. Tsy mendrika hijiry ambany tafitrano koa. Jesosy miteny, ndao ary ho sany ny ankizilanao. Tsy mendrika hijiry ambany tafitrano koa fa mitenena fotsiny. Mitenena fotsiny. Ahoana zany finoana zany? Mino venao. Fa ity ten'Andriamanitra ity. Tena avy amin'ny Jesosy. Andriamanitra manendry ny lelako hiteny aminao. Hiteny fotsiny sitrana ny marary rehetra. Hivany olana. Ilamina ny tokatrano. Halleluja. Halleluja. So lazainy Jesosy. Eno tsara zay lazainy. Sangataka ho anao risimona. Satria Satana dia mifofofofo mafy. Andeha andrava sy anamotsika ny hery ao anatinao risimona Petera. Zangataka ho anao mba tsy levina ny finoanao. Satria inona no hitany tao anatin'ny fony Petera? Finoana sy ny fitiavana azy. Ianao ve afaka hanampinoana? Fantatro fa efa tsy an'ny tompo ianao. Fitiavana ny tompo dia efa ao anatinao matoy no tonga eto. Fa ny finoana. Ahoana ny finoana? Mino venao. Anio tonga ao anatin'ny tokatranao ny famonjena. Anio amin'izao ora sy fotoana zao tonga ao anatin'ny tokatranao ny famonjena. Fa ny vady aman-janakany koa dia taranaki Abrahama andova ny fiainana mandrakizay. Izay rehetra manana vady aman-janaka dia anio dia tonga anatin'ny tokatranao an'ny famonjena. Fa ianao ihany koa taranaki Abrahama dia ho vonjeo na taranakao rehetra.
Ary asio teka ary. Aza manainy amin'ny hoaviny zanakao ianao. Aza manainy hoaviny tanora ny zanako sy mety mahita vady, sy mety manambady. Mbola hoa, mbola be dia be ny olona ho avy ato. Mbola ho avy eo ny taona tezany. Fa aza mbola tataitra. Fa hoy Jesosy, ireo olona efa manambady amin'izao reny matiantoka be daholo. Fa le ho avy eo, reny le tena anjaran'ilay olona ato. Fa le olona ato mbola tsy anjarany. Mbola sy anjarany. Fa le olona ho avy eo le tena anjarany. Satria reny efa nihaino radio nandritra ny taona maro. Resy lahatra izy. Misy kosa tonga dia entiny hafanampony avy any. Sa tonga dia nompo an Jesosy nizaniza miteniteny, nizaniza manenjika. Sa tonga dia nompo an Tompo. Ary ampy zay izy tonga dia mandoro ny amin'ny manontolo mihitsy. Tsy ilaiko sony reto fitafy zao tontolo zao reto. Saraka aminao tanteraka losfera. Izy tonga dia samy saraka amin'ilay vehivavy. Itonga dia ialako ianao satria tamin'ny losfera nahazoko anao. Izy amin'izay hitady hoe za mitady vehivavy masina sady marina. Eo amin'izay ianao vao tena hita ny anjaranao. Eo amin'izay ianao vao tena hita ny anjaranao. Fa mbola sy amin'izao le anjaranao. Mbola maty antoka be anao raha mbola amin'izao. Fa mbola amin'ilay ho avy. Mbola amin'ilay ho avy le tena anjaranao. Fa mbola sy le amin'izao. Teneno namana mbola sy le amin'izao le anjaranao e. Fa le mbola ho avy eo, iny le tena anjaranao iny. Iny le tena tonatezanao iny. Iny efa tena leo ny fahotanintany mihitsy. Ary sy sangisangy mihitsy izy. Rehefa akavady anao fa tonga dia amin'ny fahamarina tanteraka. Tonga dia amin'ny fahamarina tanteraka. Amin'ny fahamarina, tokantranonareo amin'izany tonga dia milamina. Vehivavy sy azozongozonina mihitsy. Lehilahy tonga dia sy azozongozonina zany. Na ianao raha mianso azy amin'ny telefona dia hoy izy mbola sy mahazo fampiresaka sika. Rehefa miresaka dia ny miray aman-dreninao. Ianao indray ny sorenina amina hoe masina loatra indray izy. Mbola ho avy zany. Zany ny tenenako hoe aoka ny tanora rehetra ho masina daholo. Fa mbola sy amin'izao le anjaranao. Fa mipetra tsara aloha. Fa mbola ho avy. Mbola ho amanetsy ny olona hivavakato. Zao ny sodranony. Misy tonton anay zay zoko ny papanay dadatoanay. Dia rehefa nisodrano teo anatreny andro toana izy nisodrano ny fiangonana homana soa io. Fa nandalo ady be fiangonana io. Izy le niandrina be reny. Dia nitonga izy tamin'izany dia namangena. Tiany be amin'ny zafikeliny rehetra dia za dia tiany. Tonga misy izy na dia sensona azy. Tonga za ozy izy. Dia za ho nanao altara mba sofrano. Zao ny teneny. Isika ozy izy dia taranaky ny andria manetsihetsy. Andriana be zany ozy izy ary mpanjaka. Andria manetsihetsy. Zany hoe mahatonga anazy andria manetsihetsy. Manetsinetsy ny olona zay manompo azy. Noho izany ity fiangonana ity dia sy hijanona amin'izao fotsiny mbola 50 zay tamin'izany. Sy hijanona amin'izao fotsiny. Fa mbola ho tonga amin'izany hoe amanetsinetsy zany. Dia hoy izy tamin'ny tonton hoe izy zany tamin'ny dadatoanay. Zany ozy izy no andriana lehibe tao amintsika. Ray aman-drenitsika. Antsoina hoe andria manetsihetsy. Tsy voisa sono ozy izy mpanaradia azy. Noho izany ity fiangonana ity dia ho tonga amin'izany hoe olona manetsinetsy ny vavaka sy andrayan'i Jesosy. Halleluja. Mbola ho avy ny anjara rehefa mipetra tsara. Hoy Jesosy mana-masina tena tsara ianao. Fa mbola ho avy ny anjaranao. Io fahamasinanao io mihitsy no ilan'ny olonanao amin'izany fotoana izany. Fa raha mbola amin'izao aloha mbola mahay jiroto kely le olona, mbola mampalahelo kely ianao. Fa miandraso, andraso tsara, ary aza maiky, sao dia diso safidy. Apetrao amin'i Jesosy tsara mihitsy ny fiainanao.
apetrao am Jesosy sara mihitsy ny fiainanao. Ary aza maika mihitsy fa matony vehivavy nisy lehilahy nakana ny taolantezana. Tsy maintsy tonga eo foana io nakana ny taolantezanao io. Na oviana fa mana-masina tena tsara. Tsy avy Jesosy ankatoavy ny teniny. Iza mosy nahita tsy nahita fahagagana tamin'ny tompo. Fa hoy ilay vehivavy Kananita, vehivavy feno ozony avy tamin'izay nalehany. Tompo, ny zanako vavy ampahoriny demony loatra. Iza hoy ny ampahoriny demony? Ny zanako vavy ampahoriny demony loatra. Any an-trano tena ampahoriny demony. Tsy eo anefa ilay zanany vavy fa ilay reniny eo. Mamindrafo amiko tompo. Ny zanako vavy ampahoriny demony loatra. Na ilikiliky vehivavy io satria vehivavy Kananita fa sy Israeliana. Gentilisy. Fa tsy nety raha vehivavy na natao inona na natao inona. Tsy nety na ilikilika zany izy. Vao maika ny ansoanso mafy. Ny akoka teo anatrehany tompo izy. Mamindrafo amiko. Fa ny zanako vavy ampahoriny demony loatra. Teo ny tompo. Raha vehivavy sitrana ny zanakao. Nandenody raha vehivavy dia nanina ny zanany. Sitra. Teny Jesosy andry havana indray mandeha. Tonga dia mitsoka le demony. Halleluja. Teny Jesosy indray mandeha tonga dia mitsoka le devoly. Fa hoy aminao, inona ny olana? Aretina ve? Inona ny olanao? Vatra tsy mandeha ve? Fikorontanany tokantrano ve? Tsy avelany vadiny mivavaka. Sana nala BPC teo dia matahotra tsy ho afaka. Isory aminao ny tahotra sy ny tebiteby. Fa efa tonga ny tenin'Andriamanitra androany. Miala veto zany teny zany. Mivatana na tokantrano any. Ary na ina demony Satana mamatra ny tokantranonao. Any io tonga amin'ny tokantranonao ny famonjena. Miaraka amin'izany miala daholo karazana Satana rehetrarehetra. Halleluja. Iza minao zany. Tonga aminao tokoa zany. Izy io vany io ara-pananao io. Irehatra tena amin'ny fanompon'Andriamanitra anao. Rehefa mirehitra fa anao, levona avokoa zana spika rehetra alefa Satana. Mandefa tro Satana fa levony. Alefa Satana indray miady fa levony. Alefa ny fanenjena besaron-do fa levony. Satria mirehitra fa anao, isery avy an-danitra ho tonga ao aminao. Isery avondrindra ho tonga aminao. Ary anao ataon'Andriamanitra hialika ao ambanin'ny elany. Zay miketika anao dia kitika ny anakan'Andriamason'Andriamanitra. Halleluja. Halleluja. Manana fahatokirana na amin'ny andro na amin'ny alina. Jehova mpiady mahery. Iza ny tsy mieky. Iza ny tsy mieky. Nanaovan'Andriamanitra ny Daniel. Tao andavaky ny liona tonga dia nasitrany. Leo nanona be daholo ny tao. Ary nasipy any iny tonga dia mandrakizay iny ihany. Zany fomba ny mpanjaka. Fa hoana ny hevitr'Andriamanitra. Tsy navelany nahita tory amin'izay Darius. Azonao ny fiasan'Andriamanitra. Andriamanitra na dia ndray alina azy. Afaka maneho mivonina ny mpanompony. Ary mino an'izany venao. Mino an'izany venao. Halleluja. Ndray alina fotsiny. Dia zao ny zavatra mitrango. Tsy navelany nahita tory amin'izay Darius. Sady tsy nampiditra mpiteny mozika teo anatrehany izy. Sady tsy nihinan-kanina. Nataon'Andriamanitra nalahelo ny Daniel. Nataon'Andriamanitra natsiaro ny Daniel. Rehefa avy eo vao maraina be mpanjaka tonga dia tonga tany amin'ny lavaky liona. Ry Daniel mpanompon'Andriamanitra avo indrindra o. Moa ny Andriamanitra ivavahanao mandrakarivo. Mavonjy anao amin'ny liona masika va. Dia hoy Daniel, eny ry mpanjako. Nandefa ny anjelina izy nanakatona ny vavanliona. Ry ava malala. Fahagagany zany. Halleluja. Fahagagany zany. Liona masika zao. Ao andavaky ny liona. Mbola tokafana anjely. Tsy adrinon'Andriamanitra misy na manompo azy io a. Satria voasoratra ny an-dahatra ny anaranao. Voasoratra ny an-dahatra ny anaranao. Efa voasoratra ny anaranao. Sy adrinon'Andriamanitra mandrakizay anao. Halleluja. 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 Zany raindray mety mibedy anao. Fa azazany jerena. Fa Andriamanitra tompony fahagagana. Andriamanitra zay ny anso anao. Fa raha za raha anao za masiky. Sy
faentitra. Rehefa tsy mety amiko zavatra ataonao tonga dia teneniko zao dia zao ianao. Ino kosa anao mahitsy anao tonga dia tsy mankany amin'ny elo anao fa mankany an-danitra. Halleluja. Fa gagalo zany. Ry Daniela mpanompon'Andriamanitra avo indrindra ô. Moa ny Andriamanitra zay vavanao mandrakariva va. Navozy anao tamin'ny liona masiky. Fa hoy izy, eny ry mpanjako naniraka ny anjelina izy. Nanakatona ny vavan'ny liona. Satria fahamarinana no hitany tamiko. Ary nateo anatrehanao ry mpanjaka sy nanantsiny. Hoy anao amin'izany. Dia hoy ny mpanjaka, sokafy aingana nyty varavarany ty vato. Amin'ty vavalava ty sokafy aingana. Ampakaro Daniel. Nampakaro ny Daniel. Tsy nisy kika akory ny vatany. Na de kely azy. Satria iza naniraka anjely tao. Jehova naniraka anjely ry havana. Mihoatra lavitra an'izany ny ten'Andriamanitra androany. Jesosy misy maniraka ny teny. Nandefa ny teny izy mba hasitra azy. Mba hasitrana anao amin'ty androany ty. Halleluja. Zay niaraka tamin'ny androny Jehova Andriamanitra. Tsy nisy navelany rery zany. Jereo sary Mordekay. Efa miantona zao ny azo anantona anazy maraina. Jenio sara ny herin'Andriamanitra. Miantona zao ny azo tamin'ny Amana Gagita Prime Ministre. Tamin'ny androny Aserosy mpanjaka. Aserosy mpanjaka dia zay rehetra. Fisandratana rehetra dia ho an'ny Amana Gagita ihany. Fa zao anefa ny fadiana 3 andro 3 alina sy ny sotro rano. Sady tsy ninan-kanina. Tamin'izany fotoan'izany Mordekay. Niantona ny azo. Maraina tonga maraina be androany ariva efa nresaka. Misy azo antona dia angatao amin'ny Aserosy. Antona eo Mordekay jiosy. Ndray alina fotsiny ry havana. Ala iray ny elanelany maraina. Androany ariva dia misy alina anankiray dia maraina. Fa mbola hitan'Andriamanitra foana ny fotoana ny asany teo anelanelany teo. Andriamanitra mahagaga ny Andriamantsika. Mahita fomba fiasa sy takatry ny saina foana izy. Tamin'ny alina tsy nahita tory Aserosy mpanjaka dia namaky ny boky fitadidiny. Dia hoy izy voalaza tao fa i Aserosy mpanjaka izay ny ampanga ny bikitana sy taresy. Izay saika mono any Aserosy mpanjaka. Dia hoy Aserosy mpanjaka, inona ny fisandratana izay efa nataoko any Mordekay. Dia hoy ny mpanompo mbola tsy misy tompoko. Tonga amin'izay Amana Gagita Prime Ministre maraina be angataka ny ainy Mordekay. Atao ino? Antona amin'ny azo. Ny azo efa misangana. Diny io tsara zany a. Fa tsy navelan'Andriamanitra ny teniny ny vavany. Fa hoy Andriamanitra, hoy Aserosy mpanjaka taminy, inona no mendrika atao amin'izay lehilahy tian'Andriamanitra tiany mpanjaka membonanitra. Inona no mendrika atao amin'izay lehilahy tiany mpanjaka membonanitra. Eto zany olona omen'Andriamanitra voninahitra. Eo amin'ny lehilahy eo omen'Andriamanitra voninahitra eo. Any amin'ny maloto any zany olo membonanitra zany. Ato zany olo membonanitra zany. Izay mino dia ho tanteraka amin'izany. Halleluja. Tena ny tany misy izy. Ataovy mafy azarony tehaka. Ataovy mafy misy ny tehaka aloha. Mbola tsy ampy zany tehaka zany a. Tena zavatra nitranga dia tahaka izao. Zavatra nitranga dia tahaka izao. Ala anankiray. Zary havana resy lahatra amin'ny Andriamanitra izay vavantsika. Fa tsy arakaraka ny fahalementsika ny refesantsika ny heriny. Aiza ve olona vonoina rapiso? Efa misangana ny hazo. I Mordekay olona sy mahalala ninnininy. Matory ny an-tranony. Dia maraina mba vadiny mpanjaka. Dia mody rehefa rivo. Zany ny asany. Fa zao ny zavatra nisy. Andriamanitra nitsinjo ny Mordekay. Fa ny zanako sy ny asan'ny tanako aoka didiko ihany. Ary zay mikitika azy dia mikitika ny anak'Andriamanitra. Nasehon'Andriamanitra hoe ry Amana tsy fantatrao anga fa zao no Andriamanitra Mordekay. Ny alina iny tsy nataony nahita tory Aserosy. Namaky ny boky fitadidiny. Tonga amin'izay Amana ny maraina. Andeha angataka ny ainy Mordekay natongavany amin'ny 5 maraina teo. Mpanjaka
sy nahita tory ohatra ny hitako misy mpanjaka misy mandroso dite eo alohany de mofo de tonga izany ao an-kianja iamana ny ao an-kianja anino iamana amin'io angataka ny any Mordekay fa hoy ny mpanjaka ry amana prime ministre ino ny tokony atao amin'izay lehilahy tia ny mpanjaka omem-boninahitra de hoy izy izandray moa omeny mpanjaka voninahitra eo raha sy zay de zao ny mpanjaka ny akanjom-boninahitra zay efa nitafinao omena tafina enjany zany sady boninahitra efa nanaovanao omena azy ary tsy vitan'izany ny soavaly zay efa nitengenany mpanjaka le hita amin'ny olona iny itengenany de misy olo malaza indrindra atao amin'ny firenena iansoanso hoe toy izao atao amin'izay lehilahy tsy ny mpanjaka omem-boninahitra de sy ny salasala mpanjaka sady nisangana ny teny ry amana prime ministre tanterao Mordekay jiosy ao ambavady ny mpanjaka halleluja halleluja Mordekay sy nanamponinnininy iny am'izay amana avy any ndao ianao hatram'izay tiany foana ny aniditra ny taniny Mordekay satria tsy mety mekoka aminy izy ndray nampiakanjo azy tsy haiko na natondrotondrony mihitsy anga Mordekay tao atavy ty aingana mandro nantrano manao ny akanjo mpanjaka ty ahoana ny ty satroko ty ahodina avy amin'ny miankavisa miankavanana io am'izay Mordekay nanao akanjo fiandrianana halleluja nanao sady boninahitra ny mpanjaka ary soavaly ny mpanjaka ny tengenany de amana ihany no ny teny sady nitarika le soavaly ohatra zao am'le rojo vy kely toy izao atao amin'izay lehilahy tia ny mpanjaka omem-boninahitra toy izao atao amin'ny lehilahy zay tia ny mpanjaka omem-boninahitra halleluja halleluja misy olona tian'Andriamanitra omena voninahitra eto androany ho tanteraketry zany teny zany efa hatramin'ny alina Andriamanitra efa nanomana valim-bavaka ho anao fa nandefa ny teniny izy mba hasitrana anao maza ho toerina aloha ianao efa hatramin'ny alina Andriamanitra efa nanomana ity ho an'ny Stifana ity ho an'ny Juliela ity ho an'ny Fity ity indray ho an'ny Emile ity ho an'ny Remy ity ho an'ny Ananiaty sécurité ity indray de ho an'ny Louange ty ho an'ny Virgile ty de ohatra zao ty ho an'ny Coral ty ohatra samy voatonona daholo satria le anarany vita batisa iny hany de nomena koa ny anarany tsy vita batisa de ny zavatra misy efa voaomana tamin'ny alina fa androany finoana zay andraisanao azy mila nananao Andriamanitra miasa amin'ny ora farany Andriamanitra tsy misangisangy rehefa ny vonany aminao fa tianao aloha no Andriamanitra sa sy tianao Andriamanitra ray tianao sa sy tianao Jesosy tompo tianao sa sy tianao ary ny fanahy masina tianao sa sy tianao ny anjeliny tianao sa sy tianao ny any an-danitra rehetra tianao sa sy tianao ay zany ry anjely tiany daholo ony ny lehilahy am'izany sisy miteny mihitsy fa de eo fa hoana misy nareo lehilahy rehetra tianareo Jesosy tompo sa sy tianareo zany lehilahy tsy raha ihany ny ty aleo ho an'ny vehivavy rehetra zany ny tompo zany aleo ho an'ny vehivavy rehetra ny tompo ahoana ny hevitra nareo lehilahy tianareo ny tompo sa sy tianareo lehilahy sy mirehitra mihitsy nefa lehilahy tahaka anareo daholo na ny tompony voninahiny mbola tsy niteny voninahitra nyseho tamin'ny vehivavy misy za teto raha sy ndray mandeha fa lehilahy daholo na ny tompony voninahiny nefa ny lehilahy
lehilahy dia inona no mahavariana anareo? Ohatra ny lela antitra daholo nareo. Eo daholo ny tanan'iny dia mipetraka ohatr'izao. Manao an'izao ny tanan'iny. Ohatran'izao dia eo dia mipetraka eo. Tsy miesika zany ny tanan'iny sady tsy manao aleloha semenina. Fa tsianareo ve Jesosy Tompo sa tsy tsianareo? Ny Andriamanitra ray tsianareo sa tsy tsianareo? Ny fanahy masina tsianareo sa tsy tsianareo? Ny anjely tsianareo sa tsy tsianareo? Any amin'ny emma zao ny lehilahy tsy hita mihitsy. Andriamanitra mahazo matoky an'Andriamanitra foana ny fotoana rehetra. Ary aza mametraka iay amin'ny fiainanao zany mihitsy. Hoe sao dia tsy ho azoko zao zavatra zao, sao dia sendresy za, sao dia misy an'izao. Fa Andriamanitra dia mametraka ny fitondrany aminao. Ary tsy androany tsy mihitsy hisy olona ho tafian'Andriamanitra voninahitra eto. Dia toy izao atao amin'ny lehilahy sy vehivavy tiany Jehovah Andriamanitra omena voninahitra. Haleluya. Serevo moa lehilahy nisangana e. Zany raha misy anankifolo. Hisy olona tafian'Andriamanitra voninahitra. Za tsy mandaingy fa nandefa ny teniny izy mba sitrana azy. Ary ny teniny aina ho an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Noho izany ny marary rehetra ito tokony ho sitrana daholo. Haleluya. Zay reto olona be ady saina be. Ianao mbola sambatra fa mbola hitokantranonao io dia varitranao ny asanao saina dia ny asanao. Fa ny fiasan'ny sainanay manamboatra ny tempon'ny Solomona io. Efa sy takatra ny saina maha-olombelona. Ary misy olona efa mandefa mesazy hoe raha vao vita io dia raisy ny fanjakana ho vakoka. Dia hoy za zandray na ho faty sy manome ny ho vakoka zany. Sika ve lany vola taminy dia ny fanjakana ndray fotsiny. Eo amin'izay ny tena hijoroana hoe Sadraka sy Mesaka Abednego. Eo amin'izay tena hijoroana hoe Mordecai sy Ester. Isy eo amin'izay maestera ny Ester amin'izany fotoana izany. Haleluya. Anao akanjo fiandrianana amin'izay na dia sy mpanjaka azy. Dia isy eo anatrehan'ny fanjakana. Zahay ny lany vola. Za sy ny atodohako kotrika tamin'ny fanaovana an'io. Ka ahoana ny hijiranareo amin'io? Tondrony amin'ny tem-bolamena. Mahita avy ty tsara, tsy mahita avy ty zay fanarahana eo. Fa amin'io amin'izay no anaovako akanjo fiandrianana. Haleluya. Aleo vita eo tempon'ny Solomona eo dia vita eo. Haleluya. Haleluya. Angano mpanjaka vavy ihany tokony hanao akanjo fiandrianana. Hanao akanjo fiandrianana mihitsy amin'io. Mampanjaka vavy Ester. Nao akanjo fiandrianana dia iseho amin'ny fanjakana rehefa tonga an'ireo. Satria efa misy dorona foana tonga any isan-kerinandro indroa mandeha makany io. Sika ny lany vola manao fanentanana isan'andro eto. Ahoana n'izy aka fotsiny? Vakoka ahoana? Ka misy volan'ireo niala ny any ariary tany. Sika niala vola teto mifanentana isan'andro eto. Ny tanako reraka mandray olona isan'andro isan'andro sady manoratra. Ianaran'olo rehetra io. Ka ahoana no alain'olona fotsiny? Amin'izany fotoana izany ahitanareo anahy no akanjo fiandrianana amin'izay. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Mila manat dutaka an'izany sika. Mila mafy loha. Fa sy ampororon'olona fosiny sanandro zao dia ampororon'olona. Hoe zao ndray ondeny dia mitolefika. Fa mila mafy loha ianao. Za mampianatra anao mafy loha mihitsy. Aleo viteo ny tempolin'ny Solomon. Zay mavita man ijeo mpanjaka za mandeha manakana camion ary amoron-dalana ary bypass ary. Andeha akana vato ary ambatony lampy kely. Entina any Moramanga anaovana an'io. Sika ny sahirana. Volangolony sika no anaovana an'io. Ka hoana no atao vakoka fotsiny. Ha? Eo amizay sika hitondra pakata amizay. Tsy ekenay atao vakoka. Ny tranon'Andriamanitra ay. Haleluya. Efa kely sisa dia ho vita ny rindrina. Satria mandeha amin'ny fanentanana misy any manam-pahafoizana. Na dia mandeha isaka sabata aza ny fanentanana isan'andro. Misy tonga fondo. Dia hoana ny sika ny sahirana dia zareo ka fotsiny. Eo amin'izay no anaovako kanjo fiandrianana mampanjaka vavy. Na sy iseho anatrehany aserosy azy. Fa iseho anatrehany firenena malagasy. Alefa any amin'ny maneran'izao tontolo zao any. Iseho fahita lavitra. Miaraka amin'ny tempolin'ny Solomon. Zahay kristiana miaravavaka no nanamboatra. Traon'ny Andriamanitra io. Sisy mahavoazongozona amin'io. Amin'ny taninay no nanorenanay azy. Sady vita borona. Fonina iady vesika. Raha amin'izany kosa aloha tsy mety mitolefika. Manomboka zona mila mafy loha. Reny fanenjena zavatra mbola sisy dikany reny zay miasa saina amin'ireny. Fa Andriamanitra afaka maneho ny voninahiny. Manome heriny mpanompony izy. Na dia ndray alina fosiny. Ary amin'ity androany ity efa voafidin'Andriamanitra daholo ny olona rehetra eto. Izay eo ny olon'Andriamanitra ny voninahiny. Toy izao atao amin'ny vehivavy sy ny lehilahy. Izao men'ny Andriamanitra voninahitra. Nareo sy resy lahatra amin'izany. Hoe toy izao atao amin'izay lehilahy. Tiany Jesosy membonahitra. Ha? Toy izao ny atao amin'izay lehilahy. Tiany Jehovah Andriamanitra membonahitra. Toy izao atao amin'ny vehivavy. Zay tiany Jesosy tompo membonahitra. Toy izao atao amin'ny vehivavy. Zay tiany Jehovah Andriamanitra membonahitra. Haleluya. Haleluya. Mila zangano ndray ny finoanao. Tahaka tao fitiavana voalohany. Ianao tamin'izany aneritena be mihitsy. Nino tenin'Andriamanitra. Vao mandeha ny fitaom-bavaka sabata. Miredretra mihitsy anatin'ny fianona tenin'Andriamanitra. Mirehatra ianao tsy hitanao sony ianao vanany ainao. Mila verinao zany. Miara-pananao aza velo mosamosan'ny satana zany. Mila mirehatra. Tsisy olona tokony alemilemy zany mihitsy. Amen. Ho an'izay mino an'izany a. Misy olona varimbariana fotsiny. Mety sy natao anao zany tenin'Andriamanitra zany. Ho an'izay varimbariana fotsiny mety sy natao anao zany. Fa mety tonga fotsiny anao dia tonga ho azy. Fa ho an'izay tena maniry hanehoan'Andriamanitra ny voninahiny. Tena atao azy zany. Fa amin'ity androany no ilazainy anjely hoe toy izao no atao amin'ny lehilahy sy vehivavy zay tian'Andriamanitra ho membonahitra. Haleluya. Ao tsara vesika. Men'Andriamanitra voninahitra. Andriamanitra miasa amin'ny ora farany. Ahoana Sadraka Mesaka Abednego. Izay sy menkoka amin'ny sary olona volamena rehefa maneno sobaba sy ny anjomara sy ny semponia. Sy ny zava-maneno isan-karazany. Dia alefa anaty afo mirehitra. Efa mirehitra ny laforo. Ary Nebokadnezara tsy mitsisy raha mon'olona. Fa ozy Sadraka Mesaka Abednego. Sika ndray sy andohalika zany. Sasany teny andao aloha andohalika ihany zavatra indray mandeha ity. Fety fanokanana amin'io. An'ilay sary olona volamena. Ndio sasany teny any zavatra indray mandeha ity ve?
ndao mandoalika ihany fa nivady amanjanaka antsika jereny fa ozy izy telo lahy sika ndray sy mekoko zany mandeha ihany fa mandeha ny zava-maneno fa tsy mekoko izy dia nisy kaldianana ny taniny Nebukadnezar misy jiosy anankitelo azo babo aty amintsika miseho mafilo fa rehefa maneno ny anjomara sy ny sobaba sy ny semponia sy ny valy zareo reo mihitsy tsy menkoka rehefa maheno ny zava-maneno isan-karazany fa hoana ny hevitra ao amin'izy ireny dia hoy Nebukadnezar eto tsy amiko izy satria nataony toniany raha ambony eo amin'ny fanjakana izy telo reo miaraka amin'ny Daniel fa ny zavatra mitranga nanontany Nebukadnezar fa naininareo va tsy ankofanareo misarola volamena zay nasangako sa inona ny tianareo atongavana fa raha neno no feony anjomara sy ny sobaba sy ny semponia sy ny valy sy ny zava-maneno isan-karazany iankokonareo iaraka amiketo dia ho tsara ihany fa raha tsy menkokonareo dia alefako anaty lafaoro misy afo mirehetra tonga aminao ny fanontaniana amin'izany ahoana ny hevitrao maro miteny tsia fa tiako mihitsy hipaka ao anatin'ny fonao zany hoe ahoana ny ovitra sy ny tahotra raha filom-pirenena zao miteny anao hoe zao dia zao anao raha sy manala sarin'no dia alefako any am-ponja raha miteny ny filom-pirenena amin'ny lehilahy rehetra hoe raha mbola tratrako mivavaka amin'ny kristiana miara-mivavaka ianao dia migadra mbola gadra ary zany mbola ho avy ane miara-magedona fa zao dia fa mafisina ny finoansika sy omony saniny satana nataony satana anamosana ny herin'ny sadraka sy mesaka Abednego Nebukadnezar mpanjaka tonga teo daholo foko-pirenena rehetra teny zavatra nitranga fa nanininareo va ry sadraka mesaka Abednego tsy anomponareo ny Andriamanitro sy ankofanareo misarola volamena zay nasangako manala barakana maso ny firenena rehetra samy hafa fiteny mihitsy sa tena sitraponareo fa raha maneno ny zava-maneno isan-karazany ka iaran-koka amiko nareo dia ho tsara ihany fa raha tsy menkoka eo tonga dia ry anaty lafaoro misy afo mirehetra tonga dia levona miaraka amin'ny taolana dia namaly niaraka namaly izy telo sy tokony misy amalina ianao akory zany ry Nebukadnezar fa ny Andriamanitra zay tomponay mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehetra halleluja mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehetra ary mahavonjy anay amin'ny tananao satria nanambony tena misy mpanjaka Nebukadnezar iza moa ny Andriamanitra reo mahavonjy anareo amin'ny tanako zany no senkoko amin'ny Andriamanitra nareo dia ny valiny tsy tokony amalina ianao akory zany fa ny Andriamanitra dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehetra ary mahavonjy anay amin'ny tananao ry mpanjako fa nasy izany azy nasy hamonjy anay azy izy izahay senkoko amin'ny Andriamanitra ao na misarola volamena zay nasanganao nirehatra amin'izay Nebukadnezar mpanjaka tamin'ny fahatezerany niova ny tarehiny nafanaina ampito afanay ampito ny lafaoro izahako ny Andriamanitra ny reto mahery zany fa Andriamanitra iza maro ny Andriamanitra ny reto mafilobe reto e fa Andriamanitra n'izy toman nanteny mpanjaka raha serany fireneny rehetra zay ny jivako resiko daholy azoko babo mandoetra tsy amiko olona telo lahy nohatra ny fireneny rehetra amalena zany Nebukadnezar mpanjaka olona be voninahitra ny Andriamanitra sy hivavahana ho hitakeo zany nalefa amin'izay nalena amin'izay ny miaramila ngeza be fatory io dia ny fatorana nentina tany daholo ny foko-pirenena rehetra mba ho hita hoe zay tsy manaraka ny teniny dia sipy anaty lafaoro dia nasipy tany amin'izay dia ny olona lany afony rehetra fa izy telo lahy nandehandeha tao anaty lafaoro misy afony rehetra halleluja halleluja izany ny Andriamanitra ao zany tsy mahafoy amin'ny andro sarotra izy ary maneho
azy mety ozy ana mitsy androany ty za se mony sabata fa tena be de be ny asako be de be tena besaka ny alaheloko zao tonga ihany anao izara fitsy aminao Jesosy androany izara fitsy aminao Andriamanitra androany hovalian'Andriamanitra indray mandeha aminao avokoa ny valim-pitsy anao tamin'ny 2023 ny valim-pitsy tamin'ny taona lasa androany andraisanao azy haleluya ny valim-pitsy tamin'ny anjara fanapahana tamin'ny fahafoizana tamin'ny fanotorana tany ta Betlehema ny Joda teto ny valim-pitsy na inona nataonao teto na ny hira nataonao teto na nanjy dia androany andraisana valim-pitsy tamin'ny 2023 iny rehetrarehetriny tamin'ny taona rehetrarehetriny androany valim-pitsy no atolony ianao amen noho izany sady voaloham-bolana ny sabata andro fifaliana lehibe androany haleluya iza nasapa fa navita zavatra tamin'Andriamanitra horaisinao ny valim-pitsy anao horaisinao ny valim-pitsy anao fa mihinan'izany ve anao mihinan'izany ve anao haleluya mihinan'izany ve anao fa horaisinao ny valim-pitsy anao zao ny zavatra misy nentina daholo ny olona rehetra dia mba nizery tamin'izay nyrehary amin'izay dia bokazony izary hoe ohatran'izao ny atao amin'ny olona zay tsy manaraka ny teniko dia nasipy ampatorana tao ny olona nipy anazy may fa izy ireo nandendeha tao anaty laforo ary ohatrany natory zay ohatrany nandrosorosy azy ny lelafo dia ozy ny ampokazony izara-panjaka ny jery ry andriam-panjakana sy telo lahy mifatotra va nasepisika tao anaty laforo misy afo mirehitra eno ozy izy zareo za mpanjaka ny abokadiny za raha mahita fa efa day tsy mifatotra no hitako mandendeha ao anaty laforo misy afo mirehitra ary ny faefatra dia atao zanak'Andriamanitra ry ny abokadiny ry Asadraka Mesaka Abednego mivoaty dia nivoaka ireo rehefa nivoaka ireo nijerena tsy mahay ny lobaka tsy nisy fofonafo akory izy ary tsisy nisingam-bolo may kory tamin'ny volony tsy nanan-kery taminy ozy ny baiboly ny lelafo ry havana tsy nanan-kery taminy lelafo ianao ihany koa zany na ino heriny maizina tsy anam-pahefana sy anan-kery aminao zany manomboka amin'ity androany ity haleluya tsy anan-kery sy anam-pahefana aminao zany manomboka amin'ity androany ity haleluya sy nanan-kery zany raha nasipy tao anatin'ny elo dia variana fosiny nijery satria sy nanan-kery taminy inona ny afo satria olo marina fahamarinana no hita taminy fahamarinana no hita taminy enjana ane zany lelafo ataovy anatin'ny sainao izany zaraina aminao androany mila manana finoana ianao amin'ity androany ity finoana manova fiainana ary azo antoka rehefa azonao ny valim-pitsy anao tamin'ny taona 2024 teo raha 2023 azonao androany dia amiratra amin'izay ny fiainanao iazakazaka amin'ny fanimpona amin'izay ianao sa hijory vavolombelona anao andehanao fahagagany anao amirapitra aminao ny voninahitran'Andriamanitra satria tahakanao zao ny olona tiany Jehova membonahitra amin'ny ity androany ity haleluya haleluya mirehitra anao sa sy mirehitra sasany dia manao an'izao fotsiny tanany tsy mino izy fa za milaza aminao manana finoana navoaka avy tany tsisy fofonafo dia hoy ny abokadiny Ezara isorona ane ny Andriamanitra Sadraka Mesaka Abednego izay naneho fahagagana tamin'ny mpanompony ka naniraka ny anjeliny tao anaty laforo misy afo mirehitra ka tsy namainy izy ireo ny lelafo ka na iza manao teny sy mety amin'ny Andriamanitra n'izy ireo dia ho tetitetena ary ny trano atao trano fivoahana iza no misaotra an'Andriamanitra Nebukadnezara
dia ahoana nataony Darius tamin'ny Daniel. Isaorana eny Andriamanitra Daniel naniraka ny anjely niaro azy tao anatin'ny liona. Noho izany ny fireneny rehetra aoka angovotra avokoa noho ny amin'ny anaran'ny Andriamanitra Daniela. Haleluya! Haleluya! Anio dia tonga any amin'ny tokantranonao ny famonjena. Fa ianao taranaki Abrahama, tonga ny an-danitra ianao hiara isakafo amin'ny i Abrahama, Isaka, i Jakoba. Rehefa tonga ny an-danitra dia tanteraka misy tamin'ny Mordekay ny akanjon'ny mpanjaka na mpanaovina azy dia ny sovaliny dia ny satro-boninany. Tonga ny an-danitra ianao dia omeny tompo fitafiana vaovao, fitafiana mpanjaka vavy na mpanjaka lahy, dia sina satro-boninahitra ny lohanao ary ny fiaran-danitra ny makanao mandeha miala avy ety. Mitety an'izao tontolo izao hiakatra any an-danitra. Haleluya! Tsy misy fahatsiantoka ny manompo an'Andriamanitra ry havana. Haleluya! Tsy misy fahatsiantoka manompo an'Andriamanitra. Io fahafoizanao io tsy misy fahatsiantoka io. Ianao mety mieritreritra hoe za dia misy fanentanana foana isaka sabata. Misy foana. Iza moa ny anao anio eo? Angataka vola amin'ny fanjakana ve? Za ndray dia sy angataka vola amin'ny fanjakana. Fa sy mainsy ianao foana ny entanina isaky ny sabata. Andeha natra vola anaovana ny tempoly. Fa amin'ny taona 2025 na amin'ny fotoana izay tonga avanao any an-danitra dia horaisinao ny anjaranao ry havana. Tsy zavatra vitanao rehetra, tsy tamin'ny taona zao, tsy tamin'ny taona zao, tsy tamin'ny taona zao, tsy tamin'ny taona zao. Manomboka amin'irany samy miverina fitiavana voalohany. Haleluya! Fotoana fandraisana valopitsy androany. Manana finoana fa tokony misy voninahitran'Andriamanitra goavana be sanga aminao io. Sarovy Paoly, Jesosy mihitsy izy andeha ho any amin'ny sinagoga ny Damaskosy fa mirehitra be ny sinagoga any. Teteziny daholo sinagoga fa io ny andehanany voalohany. Andeha matotra izay rehetra tratrany miantso ny anaran'i Jesosy sy izay mivavaka ao. Ary any daholo koa ny misy ny apôstôly mitondra ilay fiangonana amin'ny sinagoga ao. Misy evangelista ao. Andeha ho any izy. Efa vonona fa nahazo taratasy tany amin'ny sorona be. Fa tonga teny an-dalana io mahitsy. Efa akaiky any Damaskosy. Ahoana ny tenen'ny Tompo? Risaoly. Risaoly, nahoana ianao no manenjikay? Iza moa ianao Tompoko izay enjehako? Zaho ny Jesosy Kristy Tompo izay enjehanao. Nanomboka teo dia jamba ny masony. Dia niteny tamin'ny anany amin'izay ny Tompo. Ry anany azy. Ndany ianao mandeha any amin'ny Saoly. Fa efa nibebaka izy ka efa nandray anany dia ozy anany ahy. Matahotra an'izany lehilahy zany fa izy nahazo taratasy ampisorona be. Entina melezana izay tratrany manompo anao. Fa hoy ny Tompo, efa fanaka voafidy izy. Efa nompo anay izy. Ndana mandeha any. Dia avy anany ahy nametra tanana tamasina ry Saoly rahalahy. Ny Tompo Jesosy izay niseho taminao dia naniraka anao mpahiratra ny masonao. Dia nahiratra ny masony dia hoy izy, tonga dia ataovy batisa. Ary dorako eto anatrehnareo ty taratasy tavy amin'ny fanjakana izay amonona kristiana ty sy amono kristiana intsony aho fa ho namany kristiana ary anampoisany kristiana indray azy. Zao a ozy ilay kapiteny tamin'i Jesosy manao hoe mitenena ihany fa zaho ihany koa lehilahy manan-dehibe. Teny miaramila koa ataovy zao na ataovy zao dia ataony zany, vitany zany. Ary miteny amin'ny andevolahy koa ataovy zao dia vitany zany. Fa mihoatra lavitra noho izany ny herin'ny teninao. Mitenena ihany dia ho sitrany ny ankizilahiko. Ny tenin'Andriamanitra amin'ity androany ity izay nilazainanao taminao adiny firy-teto zavatra miahatra amin'ny fiainanao daholo zany. Namaky ny hafa azanao tsy ho may zany ianao. Toro filazany sana manomboka androany hidina ao anatinao ny herin'Andriamanitra velona. Misy amintsika eto hijinona fanomezam-pahasoavana mpitaona olona fotsiny. Misy amintsika eto homen'Andriamanitra hery mavory ireny. Misy amintsika eto hiakatra ara-panafara tampo. Misy amintsika eto tahin'Andriamanitra tena mpanohana fotsiny. Misy amintsika eto sika rehetra ho tahin'Andriamanitra voavozo daholo ny havantsika rehetra. Tonga ao anatin'ny tokantranonao ny famonjena. Mifalisy miravoravo ianao.
ny tranonao dia ionao Jesosy manomboka androany. Ny anjelin Jehova itombo manodidina ny tokantranonao. Ary aza matahotra ny fanamosamusana ny Satana zany. Fa o Jesosy, za angataka ho anao mba tsy levona ny fonao. Jesosy misy angataka mba tsy levona ny fonao. Mino an'izany ve anao? Mino an'izany ve anao? Fa tsy ho levona ny fonao. Iza ny angataka ho anao e? Angataka ho anao. Manomboka androany no ampiasain'Andriamanitra anao. Ho lasa lavitra anao. Tahin'Andriamanitra anao. Ny ankonanao vain'Andriamanitra fo. Io zanakao maditra io. Ivavaka manomboka androany. Ny vadinao resy lavitra. Mino an'izany ve anao? Mino an'izany. Eto ny teny mandeha. Fa tany an-tranon'ny kapiteny sitran'ilay paralysis. Eto ny teny mandeha. Fa any amin'ny tokantranonao any. Amin'ny vadinao, ny zanakao, ny fianaranao. Ianao manala fanadinana. Aza miaiaizy tahotra ianao. Fa mahery ny Andriamanitra ao. Izay anoratra anaranao any amin'ny avaka ho any amin'ny mpanala fanadinana rehetra. Zay manana retim-po sitrana daholo zany. Zay manana retin'andoha sitrana zany. Zay marary maso sitrana zany. Zay manana reti-kibo sitrana zany. Ino ny aretinao sitrana daholo zany rehetrarehetra zany anara Jesosy. Halleluja. Halleluja. Verina amin'ny herisika amin'izay isika. Verina amin'ny herisika. Sy ataonsika zava-poana ny fadiny apôstôly hanina 7 alina. Za moa zany sy maintsy andeha ho any Jerusalema. Vetivety dia hitanareo mino fa malahelo indray nareo tsy henony feoko ao amin'ny radio. Satria nareo fa zatra n'le miredretra reny. Kanefa mbola eo ny apôstôly na vita 7 alina io. Io aloha misolo anahy mandra ny herinandro. Satria mbola sy tany Jerusalema fa zany dia ho any Jerusalema le niteny teto iny. Dia narary mafy Petera saika maty. Dia sy maintsy nanome tomobila anazy zay tonga dia into migalopera zao dia zao io. Fa saika maty an-dalana Petera. Saika alain'ny tompo izy. Petera eny an-dalana efa ho faty za mivavaka. Jesosy tsy azonao alaina eny. Fa raha vao maty Petera dia maty tanina ankavanana. Fa tsy azonao alaina Petera. Dia teo amin'izay moa zany dia nentina taty izy dia tafiditra hôpitaly tany amin'ny Cornelio tany. Dia tany izy 2 andro. Zao izy efa manomboka matanjatanjaka tsara izy zao. Isaoran'Andriamanitra. Dia sy tonga tany Jerusalema indray nefa ny rano any Jerusalema efa miboboika be. Ny manodidina ny altara efa feno rano daholo. Dia ny ony ranona iny. Dia andeha ho any Jerusalema zany zao. Tsy fantatra ny fotoana andehanako any fa ho any fotsiny a. Raha tsy maino anay amin'onjam-peo ianao zany dia lasa iza zany. Ya, mandeha any Ziona aloha zany za. Dia avy any Ziona mankany Jerusalema satria lavitra be io. Dia avy any Jerusalema zany mipetrapetraka any. Miresadresaka any entina daholo ny anarantsika rehetra reny fa za matahotra sika. Dia avy any ray mankany Ziona ndray. Dia miverina atsy indray. Dia mijanona eto indray za herinandro. Mirehatra indray sika amin'ny radio a. Mina fa maheno vaovao mandritra ny herinandro tsy hoe iana ona na zao. Iana ona vita an'izao. Iana na vita an'izao na vita an'izao na vita an'izao na vita an'izao na vita an'izao. Iana ona tena nafoy an'izao misy tamin'ny asan'Andriamanitra. Amen. Fa ny zavatra vitanao tamin'ny 3:23 dia hivaly aminao androany. Iza ny tsy falsiravo amin'izany. Talohany mahita olona mitarika fotoana zany. Sarofa ny apôstôly reo na vita 7 alina reo. Io Mosesy io na vita 7 alina indroa. Sy tega mamy zany mbola sisy navita an'izany teto Madagasikara. Rano mangasika sotrona amin'izany fa sy ninambary izy. Misorona Mosesy. Zany mahatonga an'io mandray mpafolokarina asika izy dia misodrano. Azoko antoka ny tanan'io. Fa misy herin'Andriamanitra midina anatisika any. Amen. Manomboka zao isika sady manome voaloham-bokatra. Manatitra mpafolokarena manohana ny tempolin'ny Solomon. Aza dino ny anjara fanapahana sy ny solilo.
manomboka amin'ny androantsy iverina amin'ny heriny amin'izay kristianina miara-mivavaka. Iorooro amin'izay tsy tanana rivotsy fa iverina amin'ny heriny kristianina miara-mivavaka. Halleluja! Vonina venao e! Jesosy ane mandefa an'izany teny zany e! Iza ny vonina amin'izany? Variana amin'ny resaka fony Sonia hoe nananao ny Sonia aza sy vonina angambo izy. Hitako daholo eny le olona miresaka eo e. Zaho eto fa mahita ny olona eo mbadibadika bafy lao anao fa hita. Ary ambadika ary misy olona sy misangana. Eo voambony eo misy olona mipetraka. Iza ny olona vonina ampiasain'Andriamanitra? Zavatra marobe to enoy tsara. Misy olona eto ilazany Jesosy Tompo hoe toy izao ny atao amin'ny lehilahy sy vehivavy zay tiany Jesosy Kristy Tompo membonahitra. Olona omena voninahitra fotsiny izy, voninahitra mavory areny zany. Misy olona eto omena Jesosy hery aveny an-danitra, tory filazany tsara, tahina ny ara-panany, izy ihany koa mitana olona be dia be, malaza izy amin'izao fotoana izao. Ampidinany Jesosy laza mihitsy. Hoe tsy lehilahy tsy vehivavy tsy fidiko, laza indray ho anazy. Aza matahotra amin'ny sakafo hoaninao na amin'ny famanoana anao zahay. Sady tahinana ianao e. Misy ndray tsy olona tsy ho tahina ny fanany dia ho tahina fahendrena izy. Fahendrena mavory arena. Tahina ara-bola izy mba hanohanany antsy olona mpitory filazany tsara ty. Dia misy olona tahina ara-bola fosiny ray ato. Tena mpanohana be misy sady mahafoy. Halleluja. Fanena ansika mitory filazany tsara fa aseho radio misy manomboka androany mitory filazany tsara. Misy olona tena hoe tahin'Andriamanitra ara-bola tena amina miliona raisinao fa zao ianao tambatambatra amina miliary io. Fa zao aza miayay fa misy vehivavy tondra tena anankiray tsy mananinina fa nisy lehilahy nandeha moto dia nisy carton lasa koatra ny valopy zay. Dia niraisiny dia nandray dia lasa izy tany amin'ny fokotany. Nisy lehilahy nandeha moto tsy fantatro izy fa lasako ty carton ty dia nijereva tanaty valopy anaty valopy ngeza be reny. Jerena nefa vola 20 million tao. Dia ozy ny fokotany tazomy. Mpitondra tena sy mananjanaka. Zany nefa miparitaka manambady. Zany hoe Andriamanitra rehefa hitay olona tsy voatery eny an-tanan'olona foana ny vola raisinao. Fa mety vola hitanao eny ihany koa. Andriamanitra nokatra lalinao anao. Na dia ny ray alina tahaka ny Mordecai azy io, vitan'Andriamanitra zany. Na dia ny ray alina tahaka ny tamin'ny Darius azy io, amin'izay na Daniela vitan'Andriamanitra zany. Mihinan zany venao. Andefa ny tenisy mba. Ny tenin'Andriamanitra dia hainao an'izay mahazo azy fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Mihinanao dia ho sitrana amin'ny tsy androany tsisy. Halleluja. Aza mieritreritra ny aretinao, mila mirehetra anao. Mila sitranao, mila mirehetra anao manomboka androany. Mila afaka daholo ny zavatra rehetra maneritery anao. Halleluja. Ny olona rehetra zay fa noasin'Andriamanitra iverina amin'ny heriny daholo ny olona rehetra. Irehatra amin'izay fiangonana kristiana miara-mivavaka. Ny zavatra henoko amin'izay tahina ohatr'izao ny anina na vitan'izao ny ary maniary na vitan'izao na vitan'izao na vitan'izao. Zao daholo ny zavatra vitan'zareo. Maniry an'izany a. Ka manomboka androany resy lahatra venao. Fa hoy ilay kapiteny. Na maniraka ny miaramila koa dia tanterahany zay lazay. Tenena ihany Tompo dia ho sitrany ankizilahy. Rehefa miteny Tompo dia nanino? Sitrany ankizilahy. Ka rehefa miteny Jesosy androany eo, ho tafiana voninahitra ianao io. Ho afahany ianao. Ho sitrany ianao. Ho tahina ara-bola ianao. Irehetra ny ara-pananao. Lasa mpitory filazany tsara ianao. Isy heriny avinina ho tonga ao aminao. Ary isy fahasalamana ianao. Ilamina ny tokantranonao. Tonga ao anatin'ny tokantranonao ny famonjena. Hiara isakafo amin'ny Abrahama, Isaka, Jakoba any an-danitra ianao. Etsy ambony tany ampiasain'Andriamanitra. Sisy loza amin'izao zany. Ny olona rehetra iazakazy ekokena trianao. Sisy fahavalo manajanona manoloana anao zany. Mihinana zany venao sa tsy mino? Mino venao. Sandrato ary ny tananao hivavaka ny ten'Andriamanitra.
lazao am' Jesosy hoe Jesosy mino an'izany. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Fandarana manokana izay arahanao eto amin'ny radio feon'ny lanitra 7 amin'ny zato teboka 2 sy ny radio fifoazam-pana 2 amin'ny zato teboka 9 ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma manomboka amin'ny fitora alina izay anasana antsika rehetra tsy hakanavaka fa ho maro ny zavatra fantatsika mahakasika ny baiboly sy ny fahamarinana. Koa azadino ary ny alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny fitora alina. Iarahanao amin'ny mpaminany Jehova mama Damour sy ireo apôstôly mpiara-miasa aminy. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina. Zava-miafina ara-baiboly fanambarana ny marina.